Miaraba tompoko, androany isika de ndeha hiresaka ny vaovao mafana izay nalaza teto amin'ny tambazotra-tserasera mahakasika any Paul Rabary sy Monsieur Koto. Fa mialohan'izay dia azadino ny miabone amin'ny chaîne antsika ary azadino ihany koa ny milaiky ny vidéo izay alefantsika ato amin'ny chaîne Watawata Gas mba hahafahanao manaraka misesisesy ny vidéo izay ho alefana eto. Ohatran'izao ny fanaovana azy. Raha mahalala moa ety am-piandohana fa i Monsieur Paul Rabary dia tsy iza fa izay efa ministra teo aloha ary ihany koa efa candidat ho filoham-pirenena mihitsy tany amin'ny taona 2024. Tena be diplôma ny lehilahy sady mpampianatra mpikaroka no sociologue. Fa ny nahagaga sy nahatalanjona ny be sy ny maro tamin'ny tafatafa izay ady hevitra ny fanaovan'izy Koto dia teo amin'ny resaka mifamaofao toy ny hoe ohatra zao tamin'ny kabalin'ny Paul Rabary tamin'izy invité tany aloha dia nilaza izy fa tsy manohana ary tsy mombon-kevitra amin'ny filoha Andrinirina Rajoelina. De nilaza koa izy hoe tsy mombon-kevitra amin'ny lay fananany nationalité vazaha. Fa rehefa natao anefa ny débat nisy Koto de nilaza Andriamatoa Paul Rabary fa manohana 100% any Andry Rajoelina ndray izy aty afara. Ohatrany hoe mivadibadika zany, mivadibadika ohatran'ny lailamay zany fiteny anazy moa zany any Andriamatoa Paul Rabary zany eo amin'ny position izay misy azy. Teo indrindra no nahatonga ilay ady hevitra. De nisy nanontany hoe moa ve tsisy hazon-damosina politika mihitsy zany Andriamatoa Paul Rabary. Izay indrindra ny fanontaniana napetraky ny Gasikara Fensoa tamin'ny Andriamatoa Paul Rabary. Ka rehefa nandeha moa iny débat iny de niezaka nanontany foana i Koto hoe avoay les statistiques, avoay les bilans hoe ohatrany ahoana sy ahoana ny fitotonganany toe-karena sy ari-karena foibe any Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ohatra ka matoky sy afaka milaza tokoa anao Monsieur Paul Rabary hoe tena nahavita zavatra ny fitondrana. Dia niezaka tsy namaly mihitsy Andriamatoa Paul Rabary fa nitady hirika amin'ny resaka attaque personnelle toy ny hoe niditra tampoka zany resaka Big MJ de tsy hitako hoe tsy azoko amiko manokana zany tsy hitako hoe inona zany nidiran'ny resaka Big MJ tampoka teo tamin'le débat fa ino zany izy ihany mahafantatra an'iny. Fa ny tena nampivarahontsana ny maro koa teo amin'le resaka hoe tsy ilaina ny diplôma sy ny olona manam-pahaizana rehefa hitondra firenena sy hampandroso fa ny éthique des leaders ihany de fa ampy hampandrosoana ny firenena. Ohatra ny nandiso fanantenanan'ny be sy ny maro ihany izay tenin'ny Andriamatoa Paul Rabary izay amin'ny maha ministra ny fanabeazana azy teo aloha ary amin'ny maha mpanabe azy eny amin'ny université ny Ankatso zany hoe tena ohatrany tena nandiso fanantenanan'ny be sy ny maro izay satria izy izay ray aman-dreny natao modely izay tokony hananatra sy hampirisika any mpianatra sy ray aman-drenin'ny mpianatra mba hampiana-janaka. Izy ndray no manao fiteny ohatran'izay hoe tsy ilaina ny diplôma sy ny fahaizana. Zany ny raha amiko manokana ohatrany hoe aza mianatra ry zareo aza mianatra fa miketreha fotsiny de mitadiava vola fa tsy maintsy tafa foana nareo fa aza mianatra. Maninona raha tonga de akatina fotsiny le université zany raha zany no izy. Fa ny tena mampalahelo de izao marihako etona ary tsapantsika sy hitantsika fa ny zanak'ireo mpitondra ireo ane ka tsy misy mianatra eto Madagasikara na ny ray azy na ny zanany ara tsy ampianariny eto Madagasikara na ny zanany ara tsy ampianariny ao amin'ny université izay ampianarany. De nahoana mo zany ho isy fianarana andeha amin'ny laoniny ao raha tena matoky ny fampianarana ao izy raha tena matoky ny fampianarana eto Madagasikara izy de ny zanany sy ny ankohonany de tokony mianatra amin'ny université sy EPP, CG ary lycée mpanjakana avokoa fa tsy hoe alefa mianatra any andafy alefa mianatra any amin'ny école française. Tsy tokony atao an'izay le izy. Tokony apetraka tsara mihitsy hoe lalàna mifeha rehefa anao mpitondra na ministra na inona na général sy ny tariny rehefa hampiana-janaka anao ka tena matoky tokoa anao fa tena hoe tia tanindrazana de tsy afaka anao hampianatra zanaka anao amin'ny sekoly hafa ankoatran'ny sekoly mpanjakana misy eto Madagasikara raha tsy ohatra ka hoe efa tapitra daholo ny fianarana misy eto Madagasikara
zay anao vao afaka mandefa ny zanakanao mianatra any am-pitandranasa. Raha izay lalàna izay no apetraka eto ary raha manaiky fa hanao sonian'izay daholy ireo mpiasa-panjakana ambony ho hitantsika eo anefa tena handroso ary tena hiroborobo ny sehatra ny fampianarana ary tena ho lasa lavitra Madagasikara. Izay sy zay mahakasika ny fahitako aniny débat ny fanaovan'ny Paul Rabary Skoto iny fa ny tena nahatalanjona sy surprise tamiko zany ny fahitako any Koto izay tena sasay ary tena nijoro tamin'ny heviny tokoa ary misy zavatra azo tsoahana be deabe ny havatra zay nalefany Koto. Fa nefa ny fahafantaran'olona ny Koto ohatrany hoe blogueur hoe influenceur fotsiny tao anaty Facebook, misy moa milaza hoe mpanasa viliam-bazaha sy ny tariny fa olona tsy de afaka makatsy makaro. Iny aloha tsy de misy idirako fa ino zany ny affaire personnel lany fa ny fahitako fotsiny débat nataondreo tamin'iny de hoe ohatrany hoe nanantombo kely zany Koto raha amiko fa tsy haiko zay any aminareo fa samia manao zay fahitany ny débat iny ao anaty commentaire ary samia ihany koa mandroso ny heviny ao anatin'ny commentaire mba afahantsika mandravona ireny hevitra nareo ireny amin'ny vidéo manaraka. Zay ara tompoko lasy tompoko vavy ny vidéo tsika androany mankasitraka anareo nanaraka tsy tapaka anjakany sy andavany hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo tsika ary azadino ihany koa ny miabone amin'ny chaîne tsika. Misaotra to. Tsisy atakafanao hamamiko aza mela raiky fazatsitama vita fanine hoe fanao mikomande tsy amerigny tsy onza pokose fara raiky fangataiko aminao azapody aminay adalagna vitako regny zafaniova alofa tsy avaizo zamalilo tsy agnambodeke azapody aminay adalagna vitako regny zafaniova alofa tsy avaizo zamalilo tsy agnambodeke.